mato azafady. Afaka mafimafy izany le andiny fa 5 avy reny mafy any. Karaha mety dia anao mahitsany so le mipetraka tsy mamafy azy io tiany reny feoanao mihitsy azy fa isa 2 mafy be zay zao zay avereny tsara azafady. Mampifalia anay araka ny andro nampahorianao anay sy ny taona nahitanay loza. Ny fiarahana amin'Andriamanitra raha lasa vavy tsy fiarahana ray andro na herinandro na ray volana na herintaona azy fa ny fiarahana amin'Andriamanitra dia mandavan-taona manam-pahafaty. Over flosé mandray anavy ianareo lao aleloia raha mahino over flosé ary mankasitraka fiarahana mandavan-taona mandra-pialanao eto ambonin'ny tany mandra-pahafaty ny fiarahana tsy hitahitaitra ray volana tsy hoe nanaraka namana atao anatina fem-potoana foy dia rehefa tsy hita le namanao iny dia tsy hitako ianao. Mahafinaritra anao mba hita olona tao amin'ny olona tao anaty fiangonana dia rehefa tsy hita le olona nataona azy iny izy mbola toy manompo an'Andriamanitra foana. Mahafinaritra anao mahita olona ohatran'ireny. Le olona nataonanao tsy hita tsony sy nivavaka tsony fa hainao le ntaominy mbola mandroso foana ary vao maika nandroso toy izy azy. Zany dia midika fa tsy miankina tamin'le olona nataonanao ny fanompona ao an'Andriamanitra fa ianao mihitsy no efa resy lahatra, ianao mihitsy no efa vonona. Zany hoe raha nataonanao izy dia misaotra an'Andriamanitra fotsiny hoe misaotra an'Andriamanitra noho ny amin'iny olona iny ary misaotra anao koa afaka miresaka aminy ianao fa tsy miankina amin'intsony ianao rehefa tonga ao am-piangonana fa androso hanompo an'Andriamanitra ianao. Tiako be le ao amin'ny Jaona 4:4 ilay vehivavy andeha nitsaka rano tao Sikara no antony nahatongavany mponina tao Samaria tamin'i Jesosy. Dia rehefa tonga teo anatrehan'i Jesosy ireo olona ireo dia ozy izy ireo hoe ankehitriny izy tsy ny filazanao ihany no inoanay fa izahay mihitsy no efa mahita. Dikan'izany tsy miankina amin'ny vehivavy intsony ry zareo rehefa nahitan'i Jesosy dia vonona naraka an'i Jesosy ary tsy ho vehivavy intsony nampahery azy hoe andaontsika naraka azy rehefa hitanareo izy io fa ireo olona ireo nangataka mba hijanona 2 andro tao Jesosy ampianatra. Zany hoe raha nisy ny taonanao tao amin'i Jesosy dia ianao indray linany amin'ny fampianarana manomboka ao fa tsy mijery ny olona intsony nandeha nivavaka ve izy androany sa tsy nandeha. Andeha nga ianao rahavavy androany sa tsy andeha. Andeha nga ianao rahalahy androany sa tsy andeha. Tsy miankina amin'intsony ianao fa efa hitanao ny lalana dia tsy mihemitra intsony ianao tsy mijanona intsony ianao. Mandra-pahafaty ny fiarahanao amin'i Jesosy. Tsy mandra-pilamindamina ny olanao, tsy mandra-pilamindamina ny tranga iainanao fa mandra-pialana eto ambonin'ny tany an'i Jesosy ianao. Reraka ianao ao amin'i Jesosy, marary ianao ao amin'i Jesosy, kivy ianao mbola ao amin'i Jesosy, torana ianao sanatria mbola ao amin'i Jesosy, tahiny ianao mbola ao amin'i Jesosy, mety ny fiainanao mbola ao amin'i Jesosy, matanjaka ianao mbola ao amin'i Jesosy, enjehana ianao mbola ao amin'i Jesosy, manana olana ianao ara-piarahamonina mbola ao amin'i Jesosy, nalaza ianao mbola ao amin'i Jesosy, maty ianao ao amin'i Jesosy. Dia ahafantanana mafy be ao an'Andriamanitra, mafy be mandava-taona ny fiarahana amin'Andriamanitra raha lasa ravavy.
Naraka zany a sainy zao fa mandra-pahafatinao ao amin'Andriamanitra ianao. Tsy misy fotoana ialanao ao zany tsony. Sisy hoe mandra-pahatongavany lehilahy iny fotsiny. Hoe mba tianana vady ianao dia mba mandra-pananana tokantrano aloha dia hiaritra atao mitompo ianao. Mandra-pahazahoanao zazakely, tsy izany tsony. Mandra-piala lekista ao anaty kibona fibrom. Jesosy tsy maty teo amin'ny azo fijaliana mba hanasitrana fibrom sikista, fa Jesosy maty teo amin'ny azo fijaliana mba handivanao fiainana mandrakizay. Dikan'izany raha mbola tsy tonga any ianao aza mijanona. Namonjy fivoriana io maly a fivoriana pastora rehetra teto Mahajanga no manany afatongavany evangeliste Dagewa Mills. Dia nisy pastora anankiray tato a tsy nahita an'ilay lalana, tsy nahita an'ilay toerana. Papa, efa eto amin'ny toerana ohatr' izao dia aizany misy alizy, aza mijanona ho raha tsy tonga. Tiana foana. Dia rehefa niaona zay dia nime foana teny andalo izy matsiaro an'ilay tena aza mijanona raha tsy tonga. Dia zany a raha mbola tsy tonga zany zany mila mahitsy foana. Dia ohatr' izany koa ny miaraka amin'ny tompo. Aza mijanona raha tsy tonga raha lasana vavy malala. Raha mbola tsy tonga ianao aza mijanona. Avy ireny zao tsy hijanona raha tsy tonga. Tsy hijanona raha tsy tonga. Dikan'izany na inona zava-misy eny an-dalana tsy fantatrao hoe hafirina io dia io. Mpandeha Kôtisy taloha dia rehefa handeha ny Kôtisy dia misy filazana ao amin'ny Kôtisy ny faharetan'ny diatsika dia miankina amin'ny zava-misy eny an-dalana. Dia tahaka izany ihany koa ny faharetan'ity dia ity. Tsy fantatsika hoe inona zavatra isy eny an-dalana eny. Tsy fantatsika zavatra hitranga rehefa eo. Tsy fantatsika zavatra hitranga rapitso. Fa ianao fotsiny mila vonona hiaraka amin'ny tompo eny an-dalana eny. Miampiery eny am-pandehanana ianao. Tsy miareraka eny am-pandehanana ianao. Fa miampiery eny am-pandehanana ianao. Alleluia, mialehibe eny am-pandehanana ianao. Miatahina eny am-pandehanana ianao. Ho anao izay marary misy any koa tsy tonga dia sitrana eo eo fa miasalama eny am-pandehanana eny. Raha tsy mety sitrana ianao aza mbola kivy, aza manary toky. Misy olona mbola vao teny ambara vao niditra ny vavahadiny fiangonana fotsiny dia efa natsapy izy hoe niala amiko izany aretiko izany. Na tsy mbola hitan'ny pastera aza zany no manamarika fa tsy averan'ny pastera ny farasotrana. Any Jesosy rery any io ny anjarany dia manomana teny sy mitondra mambavaka. Alleluia. Misy olona tao anatin'ila fiderana sitrana. Misy olona tao anatin'ny toroteny sitrana. Fa tao anatin'ny Baiboly koa nahita olona moka nanantona an' Jesosy sy sitrana teony eo. Koa izy hoe ndana mandeha miseho amin'ny sorona. Dia izy eny an-dalana eny teny izy ho sitrana. Midika izany fa misy olona eny am-pandehanana eny miala amin'ny aretina. Eny am-pandehanana eny mivaly problème. Eny am-pandehanana eny milamina ny situation. Ataovy amen na mafy raha lasana vavana. Eny am-pandehanana eny be dia be ny zavatra miova. Lasaiko anao androany fa dia ny fiarahana amin'Andriamanitra. Dia, inona hoe zavady? Dia, D-I-A. Dia ny fiarahana amin'Andriamanitra. Maro be ny zavatra miseho eny am-pandehanana. Possible ianao kivy. Possible ianao misento. Fa kivy ao amin'i Jesosy. Misento mbola ao amin'i Jesosy. Ny apôstôly Paoly aza voafatotra. Fa voafatotra mbola ao amin'i Jesosy. Aty amin'ny testamenta vaovaotsika mbola mahita apôstôly nofatorana. Fa nofatorana fa mbola ao amin'i Jesosy. Be dia be zavatra afaka no hitanao. Maro be zavatra afaka mitranga aminao. Misy zavatra ohatran'ny atao hoe ratsy zany aza mitranga indraindray. Mbola ao anatin'ny fiarahana amin'Andriamanitra io. Tsy midika hoe raha nisy zavatra ratsy mitranga teo amin'ny fiainanao dia nafoin'Andriamanitra ianao, tsy. Mbola ao anatin'ny fiarahana amin'ny daholo eo. Ny marary afaka no hita ao amin'Andriamanitra daholo zany. Misy taona ianao mety harary zany moa zany tsy ho toro-teny mihitsy hoe raha lasana pavy ianao dia harary, tsy hanao an'izany mihitsy ny pastera. Teny fikasana ny trina aminao. Fa raha misy fotoana ianao ohatra hoe marary, lalana daholo eo. Misy lehilahy tao anatin'ny Baiboly atao hoe Epafrodito. Narary saika maty noho ny asany tompo. Zay zao efa tratran'izany iny teny no narary mafy tao amin'ny tompo. Mahafinaritra nge tsy taizana aretina intsony ianao rehefa tonga ao amin'i Jesosy. Tany aloha tany nge ianao voavoan-javatra foana sa tsy zany.
Sainareo tsy mahatsapa an'izany voavoan-javatra idirandirana problème mararirary fa rehefa tonga tao amin'ny tompo ohatran'le soron'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany tsy amin'izany tsono no misy ianao hoe fa misy fotoana mety marary ianao fa mbola marary ao amin'ny tompo ihany fa tsy hoe rehefa nararako dia niala tamin'Andriamanitra ny vavan'ny olona manko ilailay fotoana zao narary mafina covid tonga tamin'ny hôpitaly dia oziny lehibe ny dokotera fa nga pastera mba marary zanany miandro ianao raha tsy mahay ianao dia kivy raha tsy mahay ianao dia reraka ka na ianao tianafona za io tsy marary non zay mahazo ny olona afaka ny azo anao fa tsy zay fiafaran'ny olona dia fiafaranao telo ny vaomto miazo fijaliana fa tsy Jesosy ihany izy tsy olanakoroa teo izy komba nombona teo dikan'izany a zay mahazo ny olona afaka mahazo anao na i Jesosy azy ianao fa tsy ny fiafaran'ny olona ny fiafaranao ny fiafaran'ny sasany tany amin'ny elo fa ny fiafaran'ny Jesosy nakalakile tany amin'ny téléphone eto ateny lakile fa anay natsakan'Andriamanitra tamin'ny maty afaka azo anao zay mahazo ny olona fa tsy ny fiafaran'ny olona sy fiafaranao ny olona point final fa no point virgule. Alléluia vereny point final ny olona point barre ny olona eo ny azy dia vita fa ny na point virgule mba misy koa ny aty amintsika ty zay mahazo ny olona mba mahazo atsika dia mafanafana fony kotonteny zay mahazo ny olona tsy mba mahazo atsika zany olombelona misy aza zavatra mitranga amin'ny fahitapolo tsy mivavaka mitranga aminao mitranga amin'ny mpiara-miasa aminao tsy mivavaka mitranga aminao fa zao ny saina tsy mitovy antoyany tsy mitovy antoyanio tsy mitovy ny toyanio tsy mitovy antoyanio zay ny fatara tadidio foana fa efa nahandro tamin'ny rano anankiray izay tsy nandrony sasany ianao dia ny rano Jesosy Kristy misy fomba filaza eto malagasy manko hoe samy manana ny rano nandroany dia tsika koa samy manana ny rano misy ekeny ianao ny saika tamin'ny rano Jesosy Kristy samy manana ny rano nandrony olona samy mahatonga anao hafa satria rano tamin'ny rano Jesosy ianao mandeana tsara venao ranasana mampifaliana iaraka ny andro nampahoriana ho anay manambara zany fa misy ampahoriana Andriamanitra anao misy andro ampahoriana Andriamanitra anao tsy anjaran'ny pastera ny mametra ny hoandro hoe roa herinandro ve io ray volana ve io telo taona ve io tsy anjaran'izany tsy fantany zany tsy sidiran'ny pastera koa zany fa ny mampafantatra ny ataon'ny pastera hoe misy andro ampahoriana anao ao anatin'io andro ampahoriana io Andriamanitra manadio manala loto manamboatra toetra ohatra ny tomobile nampidirina ao amin'ny garage misy taona ny tomobile ko nampidirina tao amin'ny garage vao azo fotsiny a dia misy électricien kitika dia potika hatramin'ny calculateur zany hoe le cerveau mampandeha ny tomobile mihitsy a no voa raha olona zany dia niopérena ny lohany narary tamina nampidirina garage
mandeha mijery religion amin'ny garage tena malo satria tsy azo sasana iamboarina sokafana ny kapô sokafana izao tsy zavatra manjary ao anatiny nefa zareo anatin'ny fanamboarana azy tsara tiako zany vita eo ny eo tonga dia ovina izy tia mbola tsy fantatra pastera tsy hay nahoana izy ty nahoana e mila pièce ndray avy any Antananarivo eto toerana tsisy ny pièce ty satrinao vita eo ny eo am-panamboarana ohatran'ny tsy mahafinaritra zany na mahita azy azy miala ny pièce sasany miala ny pièce sasany manahirana mihitsy na mahita azy azy any masonao tsy finaritra mahita azy tahaka zany tsika rehefa ao anaty garage ohatran'ny tsy mahafinaritra zany na mahita tsika azy ilay ohatran'ny tsy mahafinaritra ny mahita ny fiainantsika rehefa ao anaty garage tsika Andriamanitra manamboatra izay ny olona kivy mihitsy izovenao mivavaka ohatran'ny mitovy amina ihany azay azy any mbola mety kokoa ny sasany raha sendra ao anaty garage n'Andriamanitra ianao zao nitadikio misy zavatra amboarina eo zay maneke amboarin'Andriamanitra fanamboarany toetra io le karakteranao le kalitaonao any anaty le toe-panahinao araka an'Andriamanitra zay ny amboarin'Andriamanitra rehefa ianao ny volavolainao anatina azy tonga daholo zay olona maninika izao tonga daholo zay olona manaratsy izao tonga daholo zay olona miampangy zay ary ny baiboly aza dia milaza hoe nampandeha olona anitsaka ny lohanay ianao misy olona tena anao manao tsinitsinina anao mihitsy ary tsy zakanao dia ozy anao fa inona ary ty Andriamanitra io izy ka manamboatra anao Andriamanitra io inona fa ny olona bebe loha rehetrarehetra io ampianarin'Andriamanitra anetry tena sy andefitra ato amin'ny tompo tsy miasa tsony ny boxe sy ny karaté sy ny kickboxing saika teny eo aprimo fa tsy aprimo ario alleluia tantara sisy reny raha lazaravavy malala aza izay sy tiavana tsony hoe deuxième tanina ianao ka ho ataonao iny ny taninanao inona ary ataninanao iny atao inona iny aza tantaraina tsony kombanao tany ilo tany hoe ny volona telo nefa afaka dia dikan'izany hoe raha nareo anao zay sofy anakay afaka koa nidimy amin'ny volana tsy miasa ato zany orgenao raha vao manao an'izany mety tsy carte jaune koa rehefa tonga di carte rouge ka io mafimafy loha io teneno ny namanao io mafimafy loha io tena mandalo fampahoriana mafimafy avy amin'Andriamanitra ny fampahoriana tsy asany divolo ny resako eto fa fahoriana avy amin'Andriamanitra nizaha toetra anay tany anevitra ianao iny zanak'Israely nozahanao toetra zay tao anatina fotoana lava dia lava tsy nomenao hoanina sy ny tara kanefa tsy nivoto ny tongotray zany eo anatin'ny fizahan-toetra zany na mafy aza ny lalana Andriamanitra miaro anao eo foana fa aoriana ny fizahan-toetra aoriana ny fizahan-toetra aoriana ny fanefena aoriana ny fanamboarana tahaka ny andro nampahoriananao sy ny taona nahitanao loza dia Andriamanitra mampifaly anao ozy izy hoe mampifalia anay araka ny andro nampahorianao anay sy ny taona nahitana iloza taona nahitana iloza avao miresaka taona ny baiboly ny taona iray fotsiny 5,700 andro indraindray dia kan'izany raha lasana vavy misy fotoana maharitraritra io fampahoriana io dia anao tsy azo amboamboarina fotsiny eto ny sainao na kalkalmenako fotsiny eto misy fotoana nke telotelo any fotsiny no misy fotoana amantonana avereo ne misy fotoana amantonana ianao nga azo andaingana amin'izany rehefa mitranga aminao io fantatro ihany hoe lavalava izy zany ka raha tsy fantatra ao mety ampametra-panontanianao mbola ao amin'ny tompo fezan'izany satsia ao amin'ny tompo ray zay faharoa afamaty mbola ao amiko ve ny tompo zany satsia ao amiko zaroko eto ny teny ao boky mijoela onerako sy ny taona laniny valala dikan'izany misy taona nohanina valala mihitsy eo amin'ny fiainanao lany any iny taona iny fa tsisy neninona ny tranga lany any iny taona iny fa tao anaty fahoriana ianao eo Andriamanitra mitsapa sy mizaha toetra
hoe tena mbola tiana foana izy, nanaraka nahateny foana izy, tsy niemitra mihitsy izy, nandevika izy, narpo izy, nandeha voninahitra nafana izy. Tsy ray volana ny fiarahana amin'ny Jesosy, tsy telo volana ny fiarahana amin'ny Jesosy. Ohatry ny olona mandeha aeroplany afantoro ny fehikizy fa miakatra ny aeroplany. Dia tahaka izany ihany koa miomana tsara ianao rehefa hiaraka, mivonona tsara ianao fa hiaraka amin'ny tompo. Be dia be ny zavatra mitrangy eny an-dalana, fa zao ny ataovy ao anatin'ny saina, aleo avy zay ho avy eo e, izay tsy miemitra, izay efa vonona, ninina fahoriana, io valiny fahoriana io dia fampifaliana. Andriamanitra rehefa mampifaly tsy hoe mampimemenao fotsiny, faly azany, fa manao zavatra hifalianao izy. Tsy ambiance, tsy ambiance hoe misy ambiance eto zany, fa manao zavatra hifalianao izy. Tahiny ianao, ambininy ianao, karakarainy ianao, asiny soa ianao. Amen. Zany ny fahoriana tsy antony hijanonanao ka tsy handeha intsony ianao. Ny fahoriana tsy antony hialanao amin'Andriamanitra. Da ihany zany silamo anankiray resena ilahatra, voadonam-behivavy avy any izy, zay manangana chapiteau anakroazady tany Moramanga, nentin'ilay vehivavy ny vola, ny portefeuille, ny mombamomba azy rehetrarehetra. Tsisy ninina izy tonga teo akaikilay teo, izy hoe zaho tsy mahatoky vehivavy malagasy. Zay niteneniny taminay ty dia izy hoe manatria croisade ianao androany, misy fitoriana filazantsara izy hoe fahoriana aveo izy no ialako amin'ny Andriamanitra. Tsy io Andriamanitra meny amin'izany zavatra izany ao izy. Ozy hoe raha mba ohatra izany koa ny zanak'Andriamanitra. Izy moa tsy raitra tao ninina dia asy izy nanaka tamin'ny problème, fa tsy vonona izy hiala hanombo amin'ny amin'ny alalan'ny profeta Baoly. Noho izany lalasena bavy raha ny sasany aza ohatra izany, ianao ao amin'ny tompo, tsy fahoriana mihitsy no ialanao amin'ny Jesosy, tsy fahoriana mihitsy no ialanao amin'Andriamanitra, fa valiny io fahoriana io raha mitoetra ianao. Anan-javatra maro resahana ny amin'ny Jesosy ianao, anan-javatra maro resahana ny amin'ny Jesosy ianao, anana témoignage, anana partage ianao momba ny amin'ny Jesosy. Matoa mitsory tsy raha ny ambaratra amin'ny androany, maro ihany koa nefa ny sedrananay, maro nefa nampahorinanay, matoa izay tsy raha ny ambara. Efa firy taona izay teto Mahajako mbola mahita ho tenenina hatramin'ny androany, satria maro nefa ny sedrananay, maro nefa namola volananay, maro nefa tondran'Andriamanitra anay. Alléluia, alléluia. Tany amin'ny 7e année na nipoko an'Andriamanitra teo ny karako tamin'ny fiainana avoavo. 7e année, 7e année, 4e année hoe azafady nianatra amin'ny université azy ianao manam-paharetana, satria so asa vo afaka baky ianao dia nahazo maîtrise. Tafakatra amin'ny université ianao dia te-firy ianao ao, première année ianao amin'ny première année ianao tsy maintsy mahita grève, satria fanahy miasa eto Madagasikara ny grève amin'ny université. Any Abarika 10 Tamatavy ianao mahita grève, Ankatso Tomaso ianao mahita grève, Andrainjato Fianaratsoa ianao mahita grève, Manday Toliary ianao mahita grève. Ina ny université ny Diego tsy fantako ny anarany, any amin'ny cura fotsiny. Eto Ambondrona ianao mahita grève. Tsy maintsy sany hoe vao hanomboka hianatra ianao, zay vao tonga tamin'ny université dia grève ny tadiaviko voalohany. Tsy haiko misy fa zany nefa fanahy miasa angano izy io, hoe mba te ahitan'izany ohatry ny zany migrève zany, zay anisan'le mandoro pneu mihitsy. Dia mbola misy ny 2e année, mbola misy ny 3e année, mbola misy ny anao boky. Ary rehefa anao boky ianao raha tia vita boky mijanona matetika ao an-trano, fa tsisy olona balabala mavita boky zany. Mbola mila ianao ordinateur portable anaovanao boky. 4e année, 5e année sy ny tariny, satria dia azo iny ianao dia azo diplôme mba hanananao asa tsara.
raha te hanana fiainana tsara ianao tsy maintsy manome fotoana n'Andriamanitra. Ary eo anatin'izany fotoana izany ianao tena miafy. Tsy voatery voantoka ny ray aman-dreny intsony ianao. Satria rehefa eny amin'ny université any amin'ny campus indrindra loger ihany ianao, tsy voatery misy sakafo avy any amina ray aman-dreny. Miantso tena ny ankabeazan'ny olona tsy dia mividy akanjo firy, tsy dia manana kiraro firy. Ary université eto Madagasikara ny ankabeazany efitrano anankiray zaraina 5 na 4. Misy olona 3 ao anatin'ny efitrano anankiray. Fiainam-piafiny satria manomboka matakatra ny hoe tsy hoela dia hiantso tena amin'izay, tsy hoela dia anambady. Sasany aza efa bevoka ny vehivavy ny any amin'ny université sady mianatra ihany. Dikan'izany raha eto any tsy sérieux, raha eto any tsy matotra raraka. Dikan'izany tsy tokony asainy ray aman-dreny hianatra lesona. Sa misy olana amin'ny université asainy papany mianatra lesona. Dia ohatr'izany ianao rehefa ao amin'ny tompo ianao lehibe ho aza raha lasaina vavy-malala. Ny olona nandray ny filazany tsara tsy zaza. Zay no mahatonga ny zaza tsy atao batisa. Fa izy hoe zay meno tsy atao batisa no vonjeny reny tsara ny filazany tsara. Olona tonga sainy meno izy dia atao batisa hiaraka amin'Andriamanitra. Ary rehefa hiaraka amin'Andriamanitra mieritrereta hita komba, satria ilay fahavalon'Andriamanitra ety ambonin'ny tany ity tsy maintsy hiady amin'ny zanak'Andriamanitra izy. Dia hita komba amin'izay ianao. Talohan'i Jesosy natao batisa tsy niady tamin'izany devoly ankoatrany komba nataony Herôda taminy. Satria ny antony dia zao, izy mipetraka tsara tao tamin'i Josefa sy Maria, tsy nikitikitika filazantsara, tsy nikitikitika lanitra, tsy nikitikitika fahasoavan'Andriamanitra. Ny zavatra teny an-tanany dia fantsika, marteau, tsofa, varapensa, tenay sy ny tariny. Inona ny idiran'ny devoly amin'izany? Atao voziny asanao fa tsy idirako amin'io. Fa rehefa nanomboka nanantona amin'ny Jaona izy ho atao batisa, hiresaka momba ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'izay, non, manomboka eto ny komba. Miadsika izy fa tsy mety aminay io zavatra ataonao io. Fa vita ny batisany, nakany anefitra izy, nalay ny devoly fanahy. Rehefa tsy azony devoly dia hoy ny Baiboly hoe nandao azy ny devoly aloha. Tsy hoe nandao azy mandrakizay, fa nandao azy ny devoly aloha isan'andro ny kombany. Azeran'ny olona nantiantsany, lazain'ny olona fa manao blasfémia, miteny ratsy an'Andriamanitra, lazain'ny olona fa manana demonia sy ny tariny sy ny tariny. Zany no mahatonga anazy isaky mialina mivavaka satria ny kombany andro aman'alina. Asanatry ny olona ho mpanjaka ety ambonin'ny tany kanefa tsy destiné zany. Ho alain'ny Jiosy ankeriny atao mpanjaka dia izy hoe tsy mety aminay zany. Tadidinao hoe misy olona hikarakara anao nefa tsy destiné anao, anambady anao nefa tsy destiné anao. Asa tsara nomenanao karama be nefa tsy destiné anao mety hamotika anao. Raha tsy manana hery anoherana an'izany ianao dia tafaviny amin'izany, tsy tonga any amin'ilay tena destiné anao. Aiza ny komba anao ny manomboka? Ianao manomboka zanak'Andriamanitra. Ka hitanao rehefa tonga ao amin'i Jesosy ianao, olon-dehibe ianao zay. Tanora tonga ao amin'i Jesosy tsy maintsy matotra. Raha mbola lalianao amin'ny blagy ny andro fiainanao potika ianao, raha mbola lalianao mianiany ny andro fiainanao potika ianao. Josefa tsy nandany fotoana ny blagy, tsy ho premier ministre mandrakizay izy raha ny blagy foana. Estera tsy nandany fotoana tamina any. Fa mifampiresaka MP blagy, fampiresaka miona blagy, fampiresaka WhatsApp blagy, fampiresaka mirava fitombavaka blagy. Tsisy resaka maditra mihitsy fa blagy. Tsy nateraka indray ianao mba hiblagy indray, fa nateraka indray ianao mba ho matotra amin'izay. Ianao tsy manara fa tsy blagy, tsy matotra. Tsisy resaka sérieux avy eo amin'ny vavanao, tsisy zavatra matotra avy eo amin'ny vavanao, tsisy resaka projet, tsisy resaka vision matotra, tsisy resaka mba andraisan'ny olona lesona. Lehibe ianao rehefa tonga eo amin'ny tompo, responsable ny fiainanao ianao rehefa tonga ao amin'ny tompo. Amen. Ary misy fotoana zay ianao ry tanora, rehefa nandray amin'ny tompo ianao dia manomboka manome lamositra anao ny ray aman-dreninao. Indrindra fa rehefa misy papa reny ao am-bavanao hoe papa, misy babanao koa any am-piangonana anozy izy, ndana mandeha anozy izy. Azonao ny mahatonga an'io mifindra tanana ny fiainanao, miala ny ray aman-dreny, mba hianteranao amin'Andriamanitra tanteraka, mba hitadiavanao an'io Andriamanitra io.
ananganany anao tsara. Davida dia voalaza hoe ray aman-dreniko nafo ia fa ianao kosa nandray anahy. Misy fotoana mialanao ny zavatra nianteranao sy nanampy anao rehefa tonga tao amin'ny tompo ianao. Misy fotoana niasanao tonga dia nikisaka ny ala teo aminao. Misy fotoana ny olona nanampy anao nikisaka ny ala teo aminao. Tsy fanapitehana ny antony reny. Fa Andriamanitra tia nangana anao. Andriamanitra tia hampahafantatra anao hoe za no ianteherana, za no itokianao. Fa na nesoriko izy zavatra ny anteheranao tsy midika potika ianao, fa raha mino anay ianao dia hitany voninahitra ianao. Aza vela izy zava-kafa ianteheranao raha tsy ho Jesosy namonjy ianao eo. Ny zavatra rehetra dia azo boboka daholo. Aza miantehitra amin'ny azo boboka ianao. Aza miantehitra amina olona ianao. Aza miantehitra amina karama, aza miantehitra amina vola, aza miantehitra amina diplôma. Tsara re, isaorany ny tompo ny fisiny re. Meo voninahitra ny tompo antsao izay zavatra nomena Andriamanitra anao rehetra. Fa aza ianteherana fitaovana reny. Ilaina nomeny fitaovana ny anteherana lasana vavy. Mahita komba ianao. Ny zanak'Israely vao nivoaka ny ala avy tao Egypta nahita ady. Baiboly dia milaza fa 300 taona izy no tao Egypta. Naharitra zany miala tao izy falifaly ery. Fa tsy nisy firy andro akory dia tamin'ny Egypta any nananenjika azy ranomasina mena eo anoloany. Dia hoy ny Baiboly hoe vao homana iady ny fiakatra ny zanak'Israely avy any Egypta. Vao homana ninona hoe zafady raha hiaraka amin'ny tompo ianao miomana ikomba. Ny ranomaso tsy arma, tsy fitaovam-piadiana ny ranomaso tsia. Mela amilay religion izay nampianarina anao mikonetanetaka ato amin'ny Jesosy io. Sasany dia mampianatra ny olona hitomany amin'ny Jesosy. Tena mila mipitrapitra mihitsy sika, mila mitomany io amin'ny tompo, mitomany io amin'ny tompo. Tsy ranomaso na zao fahalabavaka ao amin'ny tompo. Mila mikomba ianao. Zay tsara fa ny any amin'ny université mandany fotoana ny olona. Mianatra dokotera ny olona mandany fotoana. Mianatra pastera kosa mbola mandany fotoana. Ninona ianaranao andanina fotoana. Hafa resaka CFP hafa 3 volana dia milamina. Hafa ny CFP. Mianatra cours de coupe et couture. Hafa. Mianatra anao gâteau. Fa resaka hoavy manjary ny resahanao amolavola Andriamanitra. Ry zanak'Andriamanitra rehetra ao milaza ny Baiboly eto fa ao anatina taon'Andriamanitra no mamelanao ody. Satria ny anton'izay tsy averana olontsony ianao aoriana ny fampahoriana. Mihoatra lavitra no nisan'ny taona nampahoriana ianao ny taona isitrano ny voninahitra. Mampifalia anay araka ny andro nampahorinao anay sy taona nahitanay izy. So zany zavatra tokony ho-tsaina ao aorianan'izao fifaniriana foana, aorianan'izao fitahiana foana, aorianan'izao voninahitra Andriamanitra foana. Zay no mahatonga anao tsy mila mampitaly fiainanao amin'ny fiainany hafa. Tsy mitovy ny olona, tsy mitovy ny tanany, tsy mitovy ny toriny, tsy mitovy ny anjarany, tsy mitovy ny fotoana, tsy mitovy. Aza ampitahinana amin'izany ny fiainanao fa ianao sy Andriamanitra ihany tompo tario amin'izay fiainana tianao hitondranana azy. Raha androany ianao tia ampitany fiainanao amin'ny hafa, ny sasany efa ao anatin'le fotoanany fitahiana, fotoanany voninahitra. Ianao mety vao nanomboka 3 volana na tapa-taona na 2 taona. Ny an'ny sasany mety efa 7 taona nivoaka tao anatin'le 7 taona. Te hitovy aminy ianao. Mitady zava-kafa ianao atao mba hitovianao aminy. Nefa izy tsy mitady zavatra hafa fa lalana izy no narahany dia nitafian'Andriamanitra voninahitra izy. Ianao hitady ny fomba rehetra hitoviana aminy dia lasa manenjika zavatra misitratra ianao ary lasa mialina. Inana ihany koa
zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny fiainany hafa zay tsy nandoavany tetiny akoho, zay natao fahasoavana, zay natao fiantrana. Dia tetovy aminy ianao nefa izy tsy miezaka akory ny aina tamin'izany. Raha lasiana vavy a manana ny planiny manokana amin'ny fiainanao Andriamanitra. Raha sendra misy zavatra mafy aza miala aminy, ataovy ao an-tsaina hoe mandalo anaraka anao foana Jesosy. Ao ambadika zao fifaliana. Salamo 1:20 andininy ambany kely eo milaza. Nandeha nitomany zay mamafy amin'ny fifaliana dia mijinja, zay mamafy amin'ny tomanina dia mijinja amin'ny fifaliana. Nandeha nitomany nitondra ny voa afafiny izy, fa miverina mitondra ny amboarany amin'ny fiompiana kosa. Ianao zany fitomanina, fifaliana, fitomanina, fiompiana. Raha misy olona ny maneso anao, raha misy olona ny manapempo anao, iaratsina am'izay voambola am'izay. Raha misy olona ny mametraka zavatra ny an-tsainao, enao mivavaka nefa jereo zao ny pasteranareo mamiratra. Ahoana moa zay tsy amiratra? Nareo hoe anaraka anay raha tsy mamiratra zay? Ianao hoe anaraka olona tsy mandresy? Zay le namiratra mihitsy mahatonga anay nitarika anao mba hamiratra am'izay. Ny zavatra hitanay mitarianay ianao. Ahoana no anarahanao anay raha ny kahanao kahanay? Raha misy olona milaza aminareo hoe le mivavaka ohatra ny sahirakirany, pasteranareo mangirana, izy mangirana mihitsy hoe ny anarahanay anazy satria zay sahirana dia nahita n'le lalana izy dia manaraka zay. Raha nitahiny tombo izy dia ho tahina koa zay. Ahoana moa no itovizana raha lasana vava? Zay nanomboka taloloha dia le Andriamanitra hitanay no lazainay aminao, tatorinay aminao. Raha ianao mbola ao anaty trosa, zay koa anaty trosa, ahoana no inonao anay? Fa inainay tsika mahazo teny avy any ambadika lopevany ny zava-misy hoe io pastera mitondra fiara, io pastera mankany andafy, io pastera mipetraka ao anaty trano tsara, io pastera jereo ny paozinao trina ny valeur ny zavatra anaovany. Dia jereo ny fiainanareo izy dia mampitaty koa ianao. Tio zany hoe maro raha lasana vavy malala, taiza sy taiza daholo nefa nitondran'Andriamanitra azy vao niaona taminao izy, ary manana ady tantaraina taminao izy, manana fandresena tantaraina aminao izy. Dia izany no nanao fanantenana hoe raha tavavoaka izy zay koa tavavoakany amin'izay. Fa ny olona ampialanao amin'Andriamanitra io ohatry ny hoe manazava ny sainao io, anga manampy anao izy, manana lanitra voaomana omenanao ve izy, mahavita miantoka anao ve izy. Anontany io ny olona mampialanao ato amin'Andriamanitra mandrebireby ny sainao io, vitanao ve hoe miantoka ny fiainako raha zay alao? Raha izay anananao ve le fifaliana no raisiko tao hoe fa hatramin'izay nandehanako tao courage za ny fiainako feno fifaliana, afaka manome an'io ana ve ianao hoe? Satria na izy miteny io aza olona sorena lava, olona sosotra lava, olona tsy manam-pifaliana. Fifaliana zany ka grato hoe vitina ny fifaliana raha lasana vavy malala. Zany no mahatonga ny mpanao atsikany. Raha misy olona mahai mampome reny dia efa manomboka manana vision izy ivelomako kiasy, dia manomboka hitahita ny olona dia apotra amin'ny tele tsikelikely reo. Ary ankehitriny ny zavatra mampome ny olona tsy maintsy zavatra ratsy, fa ny olona tsy mome amin'ny zavatra tsara tsony amin'izao. Raha vao ampome ny olona ny mpampome amin'izao tsy maintsy zavatra ratsy. Taloha mba olona hoe na vao hitsaka hodina koa dia nianjera amin'ny vidéo gaga mbola misy an'ireny, ohatra hoe voadona ny andro dia nianjera. Fa amin'izao rehefa ny gasy no ampome olona amin'izao, tsy maintsy teny ratsy no ampomezana olona, miala amin'ny teny ratsy dia fivavahana. Kenreo tsara zany fio zavatra roa io no ampomezana olona eto Madagasikara, na teny ratsy na fivavahana.
Dia izay zavatra izay no ohatrany hoe analany olona sorisory. Inona mora lasana vavy ny antony saron-dray mipika amin'ny 20 sasany latsaka 5 mba analana sorisory satria atoandro be ny andro. Mino aho fa vao nanomboka natsiaro saina ianao dia efa naheno ny saron-dray mipika. Saron-dray mipika miaraka amin'ny dadavo. Dia amin'ny ray sasany tety tsy telo miaraka amin'ny inona iasona razanako tsy izany aniny tamin'ny 20 sasany latsaka 5 ianao anaty omezana dia fantany fifalanilany nitôzy ny fifaliana tamin'iny amin'ny ray sasany no ampomizina ihany koa. Inona ny antony reny karazana mozika alefa amin'ny radio sy télé reny mba hifaliana? Inona ny antony misy karazana komédie kely atao anatina horonan-tsary mba hiomezana sy hifaliana? Tanao fa tsy gratuit fifaliana, vidiana. Fa ianao vao tonga tato amin'ny tombo jereo ianao faly. Fa nga vao vidim-bola anao io raha lasana vavimalala. Firy bagety fifaliana ny menanao, firy litatra, firy taonina. Karaha misy olona afaka milaza aminao hoe iantoako ny fifalianao, fa mila atao ianao. Iantoako ny fahasalamanao, fa mila atao ianao. Anomana lanitra omena anao za, fa mila atao ianao. Dia omeko lalana ianao mela ndana manaraka azy. Fa raha tsy ananana zany, raha lasana vavy amboleo eto mihitsy ny tongotrao. Dia leo aniry eto ianao. Eto ianao no asandatra Andriamanitra sy roborobo. Ny zava-maniry ange misy fotoana malazo tanin'ny ainandro e, fa tsy midika koa hoe tsy amelana tsony izy. Ary misy koa ny atao hoe azo manitsany ravina. Tizanao aleo kapain'io tsy antan'io tsara aloha ny tantsaha. Antan'io tsara aloha zareo mipetraka any ambanivohitra, fa misy azo manitsany ravina. Tsisy hitany ravina satria nitsofin'ny rivotra. Sa efa be dehibe mankany ambanivohitra mitondra famaky maka kitay. Fa misy fotoana io kafe io tonga dia kapaiko, aza kapaina izy fa mbola leny io, mbola maniry io. Aive zanga mafantatra. Satria zavatra tsy fiainako isan'andro, ena stylo, inareo angady sy famaky. Zany hoe misy zavatra zany ohatrany hoe maina zany izy ternitranao ety ivelany. Ohatrany hoe mihitsana ny raviny tsy misy vonona. Fa attention, fa resaka saison fotsiny io. Averiny hoe resaka saison io e, resaka vanim-potoana io e. Fa rehefa tapity ny vanim-potoana iny dia manomboka mitsiry amin'izay ny raviny manomboka mamony izy manomboka mamelana izy manomboka misy vonona izy alleluia. Izy ohatrany maina iny mbola misy rano tao anatiny, mbola misy tsiro tao anatiny. Na maina azy ianao ety ivelany, na tsisy vola ianao, na tsisy akanjo ianao, na tsisy ninina ianao, aoka ny ao anatiny ao mbola izy tenin'Andriamanitra raha lasana vavimalala. Iny tenin'Andriamanitra iny mitsoroanao. Fa iny ny amoaka foniny, iny ny amoaka felany, iny ny amoaka alleluia. Aoka isy zavatra ho avoaka no fona. Ny zava-maniry mamoaka oxygène, mamoaka carbone. Amin'ny atoandro ny zava-maniry mamoaka oxygène. Zay no mahatonga anao mandeha mialokaloka eo akaikina zava-maniry amin'ny atoandro mangatsitsika satria mamoaka oxygène izy. Fa amin'ny hariva ny zava-maniry mamoaka carbone. Zay no mahatonga ny zava-maniry tsy afaka atao ao an-trano amin'ny alina. Tsy mety raha ohatra ka mambolomboly fleur ianao na amina po aza ampidirina ao an-trano amin'ny alina, sembotra ao ianao, tratra ny carbone niny ianao. Satria misy zavatra dégageny. Zay ny afantarana hoe mbola misy tsiro ao aminy, mbola mamaka izy io. Noho izany ianao na maina ohatra ny ahoana azy, aoka izy tenin'Andriamanitra ao anatinao, amoanao fifaliana eo anatrehany olona. Misy fotoana ianao sahirana fa tsy mijaly. Lazao ny namanao misy fotoana za sahirana fa za tsy mijaly.
tsy mampaninina mihitsy ny teny aza mbola misy zavatra manahirana anakely za somary mbola sahirana. Misy fotoana ianao tena sahirana mihitsy satria misy vola ilainao. Sahirana satria misy zavatra tianao tongavana tsy anananao fahafahana. Sahirana fa ianao tsy mijaly. Efa dila ny andro fijalianao, efa tapitra ny fotoana ny jalianao. Sahirana fa tsy mijaly. Averiny hoe sahirana zay fa tsy mijaly. Aorina ny andro ny fahoriana io fitahina. Afa-panadinana ianao ve ranga dia mbola iverina am'le klasinao taloha indray? Ianao ve afaka baka dia mbola iverina seconde indray? Iverina classe de première indray? Tsia, manitsaka première année any amin'ny université ianao. Ny tanjonao dia zao any amin'ny deuxième année. Fa attention, misy fanadinana. Misy ina zafady? Sekoly ny fiarahana amin'Andriamanitra. Tsy automatika ny fiakaranao. Misy fanadinana. Raha vao tsy afaka première session azakivo fa mbola misy ny deuxième session. Ary tsy mitovy amin'ny examen tany amin'ny classe de seconde ny examen anao ary amin'ny troisième année. Noho izany raha lasana bavy atao amin'ny tompo, raha tafakatra ambonimbony ianao, ambonimbony koa ny adinao. Ambonimbony ny adinao. Ianao zany miomana eo amina komba foana. Ary miombana andresy foana. Manana tenin'Andriamanitra foana. Fa ianao tsy midiny ery ambany ery intsony. Tsy miverina am'le fiainanao tany ambany tany intsony ianao. Efa lasa ine. Tsy antsony ianao e. Mbola verina am'le tariva e. Ianao ve efa nandony vidina? Ahoana moa no akanikarana le appareil nividinao tany amin'iny? Ny vidy ianao zany fer repassé tany amin'ny karana. Efa nipasika lamba ianao ray volana. De tonga tao an-tranonao izy aka le fer ka ozy izy. Ka nakarana zany anarany mahazo ale izy. Ny ale zany nge verbe ale zany Satsy zany. Satria efa nalohanao ny vidiny. Ka honany mbola kany an'izany any. Ka misy fiainana efa nalohanao ny vidiny de miaina am'le izy ianao androany. Ahoana mbola idinanao ary indray? Ianao efa nandony vidiny. Ary zay ny mazava-dehibe ny mipasy fahoriana. Io vidiny alohanao io mba tsy verenanao eo tsony satria afaka eo ianao tsy miverina eo tsony. Zay ny mahatonga an'izy lavalava satria mandava-taona ianao tsy verina eo tsony mandrak'izay. Avereny misy fiainana tsy verenako tsony. Satria efa nalohany ny vidiko ny karako am'izao fiainako zao. Noho tsara fa misy zavatra efa niaretanao anie. Misy toetran'olona efa niaretanao. Misy zavatra efa nandrasanao efa ela de tonga taminao. Zany hoe ianao nanana faharetana ny andro zavatra. Ianao nanana fandeferana tamin'olona. Ianao namela heloka tamin'olona. Ianao nanamaso tena tao anatina fotoana lavabe. Ianao niaina tamina karazana famolavolan'Andriamanitra fa tsy niala mihitsy ianao. Afa-panadinana am'izay ianao. Fifaliana am'izay ny ao ambadika izay. Amen. Navera lasana bavy. Mbola misy anankiroa tokony ho zaraiko eo. Fa ny anankiray ihany zaraiko de hivavaka tsika. Eo amin'ny 9:40 hoy ny Baiboly, aoka iseho amin'ny mpanomponao ny asanao ary ny voninahitrao amin'ny zanany. Mizavatra mifampiankina eto. Aoka iseho amin'ny mpanomponao ny asanao ary ny voninahitrao amin'ny zanany. Rehefa mahita ny asan'Andriamanitra ny mpanompony dia mahita ny voninahitr'Andriamanitra ny zanany. Mivavah ho ampiasain'Andriamanitra ny mpanompony. Fa ny zanany ara-panany resaketo ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy zay ve ny mahatonga anareo mahita ny voninahitr'Andriamanitra? Satria ny mpanompon'Andriamanitra maninona? Ampiasain'Andriamanitra. Wow. Haleluya, lasana mahamalala. Izao ora la ririvo omaly. Tsy nikatona mihitsy ny nify nomaly tonga tany amiko tany. Papa, nisy 400 000 ariary tonga tanaty telefônina ko sy fatako aviaiza na aviaiza. Efa tretsa nge zany. Ianao manao plein temps ato ianao. Miala avy ambany ato ianao de ry amin'ny trano le fionanary. Tampotampokeo, vous avez reçu la somme de 400 000 ariary. Raison 0 efatra.
de izy hoe jereo tsara ho Saul da sao de anina fotsiny io, sao de message fotsiny, efa izy ka tonga tany an-trano izy efa volana entiny tany an-trano omaly tsy midy mihitsy hoany nifiny tapena na mbola voaka va ny tapena na mbola nakako fanjaitra mbola tataka hatramin'ny kofe. Alleluia. Ahoana moa mampitranga an'izany? Raha lalao baolina tany ambadika ianao tsy nitranga zany, satria tonga eto amin'ny mpanompon'Andriamanitra ampiasaina ianao dia mahita ny voninahiny ianao. Alleluia. Aoka ny seho amin'ny mpanomponao ny asanao ary ny voninahitrao amin'ny zanany. Mivavao ampiasain'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra fa ianao zanany ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Ny Baiboly dia milaza i Mosesy ozy nampahafantarin'Andriamanitra ny lalana ary ny zanak'Israely ny asany. Zany hoe i Mosesy natao nahita lalana dia zanak'Israely nahita ny asan'Andriamanitra. Mifampiankina io. Mivavao an'ny Mosesinao ahita lalana izy, fa ianao ahita ny voninahitr'Andriamanitra rehefa mahita lalana Mosesy. Vavao mba handray fanambarana mandrakariva izy. Ianao aza ty tena rehefa mivavaka taio no ao anaty congrégation ianao amin'izao fotoana zao ary misy lehibeany misy mitondra le congrégation, mivavao anazy fa ianao ahita ny voninahiny. Tahaka ny hoe anaty tomobile ianao dia mivavaka ho an'le chauffeur, ny andro alina lalana ratsy, toy izany hoe tompo aza vela ho reniremana io chauffeur io. Izy mba efa navavaka ohatran'izany raha mba ny voyage ankoatran'ireny mandro ivony vato reny ampitenao ny tanany. Tompo vavaka zao zavela ho reniremana izy, zavela ho variana izy, satria miankina aminy io voyage io. Fo variana kely izy, misy fotoana amin'ny telefona nefa tobila mandeha mafy be tsy mahazo aina ianao. Anakory ty olona ty zany, ary misy fotoana izy ianao miteny, ary misy olona tena miteny raha vao mafimafy ny tobila, chauffeur moramora. Ary misy miteny chauffeur hainy olona ndia io entinao io. Fotoana zany andeha bajazy tany aloloha tany, izy mandefa message izy mitondra anahy, rangaty io mba janony messagenao azafady, tenenoko ny valiny, raha maly manko izy ajanony afa hiala eto, tsy miola namako ny anomeny 5 000 anao, mbola 5 000 ny frais tam'izany, toy zay za adonanao ary tsy voavidiny 5 000 ny mamerina ny aiko. Ahoana hoe ianao mitondra, hitako mitondra tomobile izy nefa mandefa hafa hoe miantso. Za zao mitondra tomobile miantso, manao appel satria automatique io rehefa tena chauffeur ianao. Tsy mila jery ianao ny embrayage sy ny accélérateur sy frein, zavatra efa mandeha ho azy io. Clignotant zany mandeha ho azy, ny maso mijery fotsiny tsy mandeha ho azy. Raha vao dis concentration dia midona, fa ankoatran'izay mandeha ho azy na tongotra na tanana, ninina mandeha ho azy, frein à main mandeha ho azy. Fa raha andefa message zany ianao, masonao tsy maintsy ao. Dikan'izany miankina amin'ny olona io ny hainao na mpanompon'Andriamanitra izy ianao satria ianao entina. Mandray anavy ianao raha tomobile tsika zao vao an'le chauffeur nareo ampahitan'Andriamanitra ny asana ary nareo ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Orakoraka mafy be ho an'i Jesosy. Noho izany ianao manomboka eto manana didy masina, manana andraikitra lehibe, mivavaka ho ampiasain'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra. Ampiasao dada sy neny, ampiasao ny lehilahinao sy ny vehivavinao, meo révélation izy fa avy ao aminy ny fanambarana ny zaraina aminay. Zay rehefa mahery dia matanjaky nareo, zay rehefa mafy tsy voasongosiny nareo. Mandray anavy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa soavana ampidian'Andriamanitra ho aminy no miparitaka ao anatin'ny fiangonana, tenareo mitroka fotsiny. Sa tsy zany? Hatraminareo aty-pitana ny masina ty mahita ny voninahitr'Andriamanitra, satria misy mpanompon'Andriamanitra ty ampiasain'Andriamanitra, dia nareo mahita ny voninahiny. Manombo mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy. Manomboka eto mivavao ny mpanompon'Andriamanitra. Ary ny anaina ny zava-miafina amin'ny fiainanao tsy ahitanao vahaolana azy. Ny mpanompon'Andriamanitra indraindray no mitory-teny ampiasain'Andriamanitra dia ao no andrenesanao hoe ay ve zany izy io Jesosy. Eo ianao no mandray ny tokony ho ataonao sy ny lalana tokony hizoranao, mampantatra ny tokony ho ataonao.
Aza mitsatra mivavaka ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. Aza mitsatra mivavaka ho azy satria mpiandry varavarana izy. Tahaka ny Mordekay, mpiambina varavarana ny asany. Fa tamin'ny alalany no nidirany Estera tao amin'ny lapa. Iza moa ny malala. Misy aminareo lasa tena olona ambony be, tena ambony be, tena olona ambony arabaka teny mihitsy ny resako. Fa zay mpiandry vavahady nidiranao teo amin'ny famboniny eo. Tamin'ny alalan'ny Mordekay no natongavany Estera tao anaty lapa. So dia amin'ny alalan'ny Isidore no natongavanao ny fiainana avo. Izany mivavaha ho azy mba ho ajoron'Andriamanitra izy, ho atsangan'Andriamanitra izy, ho ampiasain'Andriamanitra izy, ho soran'Andriamanitra izy, omen'Andriamanitra hery sy fahalalana ary fanambarana izy, omen'Andriamanitra fahasoavana foana izy. Mbola manana 2 minitra anomezako an'ilay fahatelo farany. Fa 7:20 ny fahasoavan'ny tompo aoka ho aminay ny fahasoavan'ny tompo Andriamanitray, ary ampitoero aminay ny asan'ny tananay. Eny ny asan'ny tananay ampitoero izy. Ny fanandinika an'io dia naka saina kely 2 minitra. Fanga mbola mila tononona koa ny fahasoavan'ny tompo, fanga tsy efa ho anatinay. Fa izy aoka ho aminay ny fahasoavan'ny tompo dia ozy hoe fanga tsy efa aminay zany Andriamanitra. Satria ianao Jesosy no fahasoavana. Fahasoavana na fahasoavana efa ho aminay. Ka angatahana manao indray dia tonga indray saiko anankiray ny laza. Fa jereo zany Paul rehefa mitsodrano hoe ho aminareo ny fahasoavana n'Andriamanitra ray sy ny fiadanana. Zany hoe mila tononona foana io fahasoavana io. Tsy laginina tsony no tononao tena mafy ty fiainana ty, laginina lapoasy tsy zaka manjary amin'ny fiainako tsy zay. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny eo amiko foana tompo. Fahasoavanao hiaraka amiko foana isanandro isanandro. Nisy fahasoavanao eo amin'ny lohako, eo amin'ny fanahiko, eo amin'ny saiko, eo amin'ny tanako, amin'ny zavatra rehetra ataoko. Ho amiko any ny fahasoavanao Andriamanitra. Zany ny ataonao rehefa mivavaka ianao. Ampitoero aminay ny asan'ny tananay. Misy fotoana ny asanao tsy mahavelona anao. Ny asanao tsy azonao karama. Ny asanao tsy mahasoa anao. Ny asanao tsy mampety anao. Fa ampitoero aminay ny asan'ny tananay. Aoka ampety anay ny asan'ny tananay. Amen. Telo ny vavaka ataotsika. Tompo, anaraka anao foana na misinina na misinina. Manorana ny andro, manaraka anao. Maina ny andro, manaraka anao. Amin'ny mora, manaraka anao. Amin'ny sarotra, manaraka anao. Amin'ny mety amiko, manaraka anao. Amin'ny tsy mety amiko, manaraka anao. Mandra-pahafaty, mandava-taona, anaraka anao. Raha misy olona anodikodina ny saiko, ampialana ao aminao, tsy mihaino an'izany aho, fa za hiaraka aminao foana. Faharoa, mivavaha ho an'ny mpanompon'Andriamanitra, fa hitan'ny voninahitr'Andriamanitra ianao. Fahatelo, tonon'ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny asan'ny tananao, eo amin'ny fisainanao. Ray masonao misotranao amin'ny anaran'i Jesosy. Mankasitraka anao feno zay amin'izao fotoan'izao. Anjaranao no mivavaka fa tsy anjarako tsony.
Ray malalo amin'ny anaran'i Jesosy. Mivavaka izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Izao sy fotoana izao. Ray malalo mandalo zavatra maro. Ny famponanao dia sekoly. Misy taona izay mandalo examen. Ary tsy miatsika fanadinana. Rehetra izay Tununna ho aminay foana ny fahasoavanao. Tununna ho aminay foana ny fahasoavanao. Tununna ho amin'ny sambatany olona ny fahasoavanao.